Mana iaingo no anarako olo-pirenena mba misy hevitra terabary tiana ampitaina amin'ireo izay mitondra ity firenena ity na ireo izay rehetrarehetra mikasa hitondra ity firenena ity. Tolo-kevitra azo ampiarina na oviana ary na iza mpitondra fa hanatsara foana ny fiainan'ny malagasy. Aoka ngalazaina hoe ny fahavononana sy ny finiavana, izany hoe ilay antsointsika hoe volonté politika, izay ihany no erany. Fanontaniana roa no mipetraka. Afaka manan-karena ve i Madagasikara ary afaka miaina tsara ve malagasy tsirairay? Eny daholo ny valin'izy roa ireo. Manasa antsika rehetrarehetra hiaino sy hijery hatramin'ny farany. Misy sary reto asehoko anareo. Eto ankavia dia sary Doha renivohitry Katara tamin'ny taona 20 tany ho any. Etsy ankavanana kosa dia Doha tamin'ny taona 2024 tany ho any no makaty. Raha mijerintsika ato amin'ny ankavia dia tena mbola hoe désert, izany hoe fasika. Etsy ankavanana kosa dia raha mijery akaikintsika dia tany mandroso. I Doha Katara dia anisan'ireo firenena atao hoe matanjaka ary pôle financier international amin'izao miteny izao. Tao anelanelan'io sary anankiroa io telopolo taona teo eo dia nisy ny atao hoe règle de 51%. Io règle de 51% io na tonga ny Katara tonga tamin'io tanjony io. Rehefa nahita ny tany Katara zany tamin'ny taona 20 tany ny emira hoe misy arenakibon'ny tany eo amin'izany hoe misy pétrole, dia nanapa-kevitra izy hoe namoaka lalàna hoe izay rehetrarehetra manao asa sy atrasa ao amin'ny Royaume du Qatar, na salon de coiffure io na restaurant io hatrany amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany, dia tsy maintsy manokatra société Qatari, izany hoe société de droit Qatari. Faharoa zay dia tsy maintsy misy petrabola 250 ny Qatari zany ao anatin'io, na fanjakana io na sehatra tsy miankina fa 250. Rehefa mampiatra an'izay fepetra anankiroa izay dia miteraka ireto voalaza eto ambany eto ireto. Ny fananganana société Qatari dia mitarika zavatra anankiroa. Voalohany indrindra, fitsarana Qatari ny mahefa raha sendra misy olana. Faharoa zay ny lalàna Qatari zany no ampiasaina amahana ny olana rehetrarehetra. Dia hitodika ato amin'ilay faharoa isika zany hoe inona le condition faharoa dia hoe 250 mipetrabola tsy maintsy Qatari. Ireo dia miteraka an'ireto zavatra efatra reto. Voalohany indrindra ny fifehezana, manana ny fifehezana zany hoe contrôle de la société zany ny Qatari satria actionnaire majoritaire. Faharoa zay mahazo 250 ny tombony, zany hoe 51% de dividende. Fahatelo satria société mizaka zo-pirenena Qatari ilay société dia mahazo etra zany ny Qatari, zany hoe impôt sur le bénéfice des sociétés IBS, ary faefatra tataoketra 100 iny mitambaran'ny fitsandrana rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Eto amintsika raha mijery isika dia ity ihany tena azontsika amin'ireo mpitrandraka ny arenakibontantsika rehetrarehetra reo. Ity rehetrarehetra ity tsisy ananantsika, tsisy azontsika. Ny fifehezana tsy eo amintsika dia mazava ho azy ireo fanapahan-kevitra ngeza be rehetrarehetra izay raisina momba ny fitrandrahana an'ireo arenakibontantsika ireo zany dia lasa ny vahiny satria tsy manana n'ity fifehezana ity tsika satria tsy majoritaire. Faharoa zay ilay tombony 51%. Raha mijery isika any amin'ny bourse de New York, Nasdaq sy Dow Jones zany, izay ihany moa côté ireo mpitrandraka eto Madagasikara ireo, any izy tsy afaka mandaika satria tratran'ny redressement fiscal izy raha ohatra ka mandaika, dia hitantsika any fa misy mahazo tombony amina milliard de dollars ireo isan-taona. Raha ohatra zany ka tamin'izany fotoantsika nanao an'ity règle de 51% dia mizara roa ireo tombony milliard de dollars ireo, dia nahazo milliard de dollars koa isika. Fa iny moa efa tantara taloha tany iny. Fa isika izao zany mahatonga na miteny an'ity règle de 51% tia, mbola manana be milangitsika, mbola manana tsy mirorotsika pétrole be sy gazy, mbola manana volamena be isika, mbola manana renakibon'ny tany maro dia maro, manana terre rare isika izay mbola azontsika
ampiasana ty règle de 51% ty raha ny tsirairay azahoantsika milliard de dollara raha telo efatra dimy zany fitrandrana ohatr'izay mahazo 3 4 5 telo efatra 10 milliard de dollara isika dia lazaiko anareo miampy ny etra miampy ny tataoketra fa tena afaka manatsara ny fari-piainany malagasy rehetrarehetra isika amin'ny lafiny rehetrarehetra afaka tsaraina ny fampianarana afaka tsaraina ny fahasalamana afaka atsaraina ny sehatrasa rehetrarehetra omena asa ny tanora ina ny fanomezana asa ny tanora ohatra akaiky dia akaika ny fanokafana asa aloha voalohany indrindra ny asa-panjakany reny fa indrindraindrindra ny fanamorana ny fampindramam-bola ireo sehatrasa madinika salatsalany PME moa izy ny filaza azy izay manome asa ho ady rehetrarehetra isika nosy afaka mividy sambo isika hitatitra ny entantsika na ny avy any ivelany na ny makany ivelany ndiko teny afaka manao autoroute isika miodikodina ny Madagasikara nefa tsy misy trosa na vary ray vety betsaka ny zavatra mbola azo atao fa tsitatsita tsy aritra fotsiny ihany iny fa zao nefa tsy maintsy misy arorika raha nao an'io isika ny tany Qatar raha mijery isika dia monarchie absolue zany hoe fanjakana tsy refeso mandindy rehefa tsy refeso mandindy ny fanjakana anankiray dia any amin'ny mpanjaka ny vola dia izay tiany omenany olona rehetrarehetra eo ambany fifehezany kanefa ny emirany Qatar anisany azo atao hoe tsara aloha ihany satria inona ny zavatra niseo rehefa azo ny vola bedabea dia zarainy ny ampahany betsabetsaka bedabea ny zarainy tamin'ireo olona rehetrarehetra ao aminy manana nationalité Qatari fotsiny ianao dia mahazo vola ianao isam-bolana rehefa hanambady ianao dia mahazo trano mahazo tomobile ny zanakao etoana ny fianarany irehetrarehetra mpianatra dia mahazo bourse eny amin'ny anjerimanontolo etoa fanjakana ny fianarany tsy mandovola ny makany amin'ny sehatra rehetrarehetra hoe fitsaboana sy ny rehetrarehetra ajanokeo iny fa balizy lazaina zany dia izao raha nao an'io tsika dia tsara kokoa tsy ohatran'izay tany Qatar zay fa voalohany indrindra ny fifanarahana rehetrarehetra dia tsy maintsy mandalo tsenam-barotra iraisam-pirenena zany hoe atao appel d'offre international zany zay rehetrarehetra hoe tsy misy arenakibony tany hotrandrahana dia alefa fifanarahana iraisam-pirenena faharoa zay i fifanarahana iraisam-pirenena io le appel d'offre dia tsy maintsy mandalo fankatoavan'ny telomeram-pirenena aval de l'Assemblée nationale mety isy terem-panana reo dia anontany hoe ahoana moa tsika ny afaka anao an'izany anaiky ho tonga aty ve vahiny raha metrahana condition be tabe ohatr'izany tsotra ny valiny isika no tompon'ireo arenakibony tany reo any anatin'ny tanyntsika any reo rehefa tsy manaiky tsika tsisy afaka tonga eto amintsika maka an'ireo arenakibony tanyntsika ireo noho izany afaka mametraka ny condition tsika rehetrarehetra isika izay adinony rehetrarehetra mihitsy hatramin'izay arorika faharoa fananganana tahirim-bolan'ny taranaka na fonds souverain zany hoe ireo vola rehetrarehetra azo amin'ilay 51% tombony 51% ny etra sy ny tataoketra zany dia alefa ao amin'io tahirim-bolan'ny taranaka io balizy na arorika fahatelo ny fampiasana io tahirim-bolan'ny taranaka io dia mandalo ny fankatoavan'ny anteniera zany hoe raha ireo arorika ireo zany no akapokontsika ho iray dia ny fanomezana alalana ny fitrandrana ny arenakibony tany eto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo fankatoavan'ny antenimeram-pirenena fa tsy ny mpanatanteraka irery ihany no ndray fanapahan-kevitra amin'io fanomezana autorisation io dia tsy ny mpanatanteraka irery ihany koa no mikirakira ny vola io fa ataontsika ao anatin'le tahirim-bolan'ny taranaka izay tsy maintsy mandalo fankatoavan'ny antenimeram-pirenena ny fampiasana azy zany hoe tsy ny mpanatanteraka irery ihany zany no manapa-kevitra amin'ny fampiasana io vola io fa tsy maintsy mandalo ny antenimeram-pirenena izay solotenany vahoaka enombieny no hoe mila hovaina ny rafitra eny marina dia marina anisan'ny voy izany zay tamin'ireny fampiavanam-pirenena ny andreketan'ny FFKM tamin'ny 2024 ireny teny amin'ny CCI vato ny fanontaniana mipetraka ary tokony tsy ho adinony rehetra dia ny hoe aiza ny vola natanterahana ilay fanovahany-drafitra valy io fanontaniana io ity règle de 51%
ny voaboasako teto ity. Mbola azo foanana ihany koa ary averina ny sasatsasany amin'ireo fanarahana efa vita raha voapirofo fa nisy kolikoly avoleta na fanapara-pahefana. Io zany le lalam-bola anatanterahana an'le fiovandrafitra. Amin'izay fotoan'izay tsika dia sady manana rafitra tsara be no manana ny vola ahafahana manatanteraka ilay fiovandrafitra. Ry malagasy namana, hevitra terabary iny araka ny voalazako tamin'ny voaloha. Trafikenao me mahery iny, anjarantsika ny anao na tsy anao an'iny. Fa ny rahantsika nahita nefa ny sary navoakako tamin'ny voalohany teo ka tara tamin'ny taona 20 sy amin'izao tsika miteny izao. Tsy lofolofo io, tsy hevitra misavoana, fa zavatra efa hitantsika hoe nisy résultat tany amin'olona. Tsy mamenatra tompoko ny mandray zavatra avy any amin'olona, mangalatahaka rehefa zavatra tsara. Misy voalazan'ny razantsika hoe sofianatra no mahavokatra. Azontsika atao iny, azontsika tsy atao iny. Fa raha manao an'iny isika dia lazaiko anareo fa anakareny Madagasikara ho tsindrindrina ny fiainan'ny malagasy rehetra. Ka mbava homana ampony heritra. Sotra indrindra tompoko, tiako ny tanjanako. Tsy reraka mihitsy zany za mamerimberina hoe mila manome sehatra ny manampahaizana malagasy tsika raha te hampandroso an'i Madagasikara.